Dia mbava kosa mahakasika ny fampianarana misokatra amin'ity volana janoary ity ny lalam-piofanana azahoana master en relation internationale au niveau ny université ASM fanadetiny ety ny Ravaka Randriamanala sy Mamra Samuel. Lina amin'ny asa voakasika amin'ny fifandraisana ny setrairasam-pirenena ny tanora ankehitriny ary hita fa ilain'ny firenena ihany koa ny fananana tanora mahafety tsara izay atrio. Ho famaliny izay filàny tanora izay dia misokatra amin'ity volana janoary ity ary ny lalam-piofanana master en relation internationale eo anivon'ny université ASM. Ny ankizy izay tena hoe ny tanora izay volavolaina ao anatin'ity seapampianarana ity moa seataranja vaovao ity dia ireo tanora izay heverina fa afaka handray anjara amin'ny asa iraisam-pirenena any anivony ireny fikambanana iraisam-pirenena ireny. Ohatra misy ireo fikambanana izay hoe tena hoe ikambana ny firenena tahaka ny firenena mikavana sy ireo ratsa mangaika ny firenena mikavana ohatra. Misy ihany koa ireo ohatra zany ny any amin'ny vondrona afrikana, misy ihany koa ny any amin'ny hoe COMESA, SADC ireny moa fantatritsika COI, fa misy ihany koa ireo fikambanana izay tsy miankina amin'ny firenena na ny organisation non gouvernementale internationale dia heverina zany fa anisan'ny afaka mandray andraikitra amin'ny fanomanana ireo tanora hiasa amin'ny resehatra reny ihany koa ny université ASM. Ireo mpianatra manana ny mari-pahaizana licence amin'ny lalam-piofanana rehetra moa dia afaka manaraka ity lalam-piofanana ity izay maharitra roa taona. Ary isy ihany koa raha ny fanazavana ny mari-pahaizana tolotra azy ireo amin'ny fiafarana izany fiofanana izany. Ireo lalam-piofanana rehetra izay efa misy eto université ASM dia efa nazo nifankasitrahana tamin'ireo ministère hoe PIA dia ministère ny enseignement supérieur recherche scientifique sy ministère ny fonction publique. Ministère ny enseignement supérieur dia mikasika ny habilitation en formation ary mikasika ny focus dia mikasika ny resaka équivalence des diplômes ka ny diplôme licence sy master no vokarinay eto amin'ny université ity. Isokatra rapitsika hatramin'ny 3 febroary ny fisoratana anarana ary ny 17 febroary zao kosa ny fidirana. Voafetra ny toerana amin'izao fisokafana ity lalam-piofanana ity izao.